mantana fotodrafitrasy sy afa-pandrosoana vaovao ny filoam-pirenena lany ao aorian'ny 20 desambra atao mandritry ny 3 andro any Antsirabe ny atrikasa andrafetana izany iarahana amin'ny mpamatsy vola. Mbola mampinany fahatongavan'ny bilia-tatokana eto amintsika na dia nanome toky aza ny senita fa tratrara-potoana izany fantatra volana sy toma atao amin'ny pasaina no namitana izany bilia-tatokana izany. Telo voasavotra no resaka famonoana tamin'ny fomba fiaina bibiana ilay tompon'ilay Grenata malaza. Mpiambina amin'ny tanàna ihany izy ireto ary roa mampampiasa amin'ny resaka halatra vola no antony. Tsy mbola mahafeno taranja hosoly malagasy ry zareo Egyptiana no nandrobaka ny medaly volamena sy ny amboara-betsaka indrindra. Tonga soa tao anatin'ny fampahalalam-baovao tomboky lasy tomboky vavy ampanajana no hiara-bananao sy anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Avolenta hatrany ny fisolokiana noho ny firoborobon'ny teknôlôjia. Anisan'ny be mpampiasa indrindra ny aterineto ka ny mailaka no anisan'ny paikady hoentin'ireo mpisoloky amin'ny tahana ny vahoaka. Misintona ny maso ny tena herin'ireo mpisoloky amin'ny alalan'ny aterineto ka misy ireo mino amin'izy ireny ary misy kosa ireo efa mailo manoloan'izany fanadihadiana. Ireny cybercafé ireny no tena ahitana tranga fisolokiana satria izy ireny no mandray ireo mpanjifa ka mahita ny zava-misy eny toerana. Fisolokiana amin'ny alalan'ny mailaka izay milaza fa nahazo vola avy amin'ny fondation Bill Gates ohatra na koa ny fandraisana anjara amin'ireo lalao samihafa hita amin'ny aterineto. Ireo paikady izay manintona ny olona, ireo izay ilaina amin'ny fiainana andavanandro, momba ny asa na ny fahazoana vola no tena entin'izy ireo. Voafitaka ny ankamaroany ka mailaka tokoa amin'ny fanomanana ny antota taratasy mifandray amin'izay ilain'ny mpisoloky. Le olona mpisoefa rehefa izy reto izy misy dossier karakaraina dia aleva izy ty fiche ty ka ho feno dia mila asina sary le izy hoe misy olona nandefa maika izany hoe participe tamin'izao concours zao ianao dia ianao no naresy dia nahazo vola betsabetsaka ihany le vola dia nahazo izay vola izay izy dia karakarainy teo le dossier maka sary tapaka izy dia le fiche hoe tsy atao manuscrit fa atao soratra machine dia mena izay fa izay izy dia feveny nalefa tany amin'le olona nandefa manoloana azy le feuille dia rehefa vonevany ohatrany tsisy valiny le izy. Raha izay no tranga ny seho tesy amin'ny cybercafé teto 67 hectares, efa zatra amin'ny trangana fisolokiana ireny ankamaroan'ny mpitantana cybercafé ka manana ny paikady manokana hisorohana amin'izany. Misy amin'izy ireny no mandoro-hevitra mpanjifa mba hialana amin'ny fandaniam-potoana sy fandaniam-bola teraky ny fisolokiana amin'ny alalan'ny mailaka. Tonga teto izy dia nitondra ny document rehetrarehetra momba azy izy zany natao numérisation mpandalovina scanne le izy dia sady manontany ihany izy hoe ty zavatra ty fa nataoko fa mbola tsy nivaly hatramin'izao dia iny zany dia tonga dia fahitako izy hoe anjarako no miteny aminy hoe raha zay ianao tsy manao an'io fa nany compte bancaire anao ary mety ho fotsin'ny olona rehefa tena tanteraka le fikasany ratsin-jareo zany dia izay no natonga nilaza taminy hoe aza manao an'io fa sady lany vola ianao no lany fotoana ny compte bancaire anao ohatra mety ho fotsin'ny olona. Manoloana izany dia manoro-hevitra n'ireo mpanjifa ihany koa ireo banky mba hialana amin'ny olana amin'ny fandefasana vola sy ireo endrika fisolokiana tsy voatanisa amin'ny alalan'ny mailaka sy aterineto. Manoloana izany dia manana ny heviny ihany koa ireo modérateur anireny trano karaha ireny. Anisan'izany sy famakiana ny mailaka izay tafiditra ao anatin'ny spam no toro-hevitra iray. Koa mety miteny izy faly izay milaza aminao fa ianao dia nandova be tamin'ny fondation zao ka dia ianao no mahazo an'ilay izy dia mamorona dossier, asainy mamorona dossier mihitsy ianao misy dossier maro be asainy foronina dia alefany daholo na hatramina adresy na indraindray hatramina compte bancaire angatahany zareo ireny zavatra ireny zany dia amin'ny ankapobeny zavatra tsy mitombony ireny. Misy li anarana site web indray apetrany eo dia mba tsara verifiena. Ny verifiena anazy moa dia tsy inona fa amin'ny internet ihany alaina zany ny adresy iny dia atao copie amin'ny navigateur anao dia hitanao inona mombamomba azy. Indraindray mety misy sary kely manaraka n'ireny message ireny dia ireny image ireny zany misy lien na misy adresy miafina ao ambadika. Tondrona le sary dia manao clic droite dia misy soratra hoe copier le lien
dia copiena zany lian'la image dia jerena vérifiena le izy rehefa avy eo. Ny fanamarinana ireny adresy izay atao amin'ny alalan'ny internet hatrany no torohevitra omeny webmaster. Ao anatin'ireny tranokala ireny ihany koa no ahitana torohevitra na dia hevitra momba izany. Ka tsy kely lalana ny ratsy ka mila mitandrina ny tsirairay manoloana an'ireo endrika fisolokiana amin'ny alalan'ny internet na ireo mailaka. Ampahafantarina anao ety am-piandohana fa manambahiny ny fampahalalam-baovao amin'ity anio ity. Tsy izy izany fa ny pasteur fitiavana herinirina avy eo amin'ny fiangonana FVA Andranovelona hitondra mahakasika fandarana izay ho tondrosany eto amin'ny Kolo TV. La ny andro amin'ny taona 2024 ny Madagascar Action Plan na ny MAP izay antota taratasy sy ny fotorany drafitra safam-pandrosoana any Madagasikara niarahana tamin'ny mpamatsy vola. Nandrafitra ny antsoina hoe Stratégie nationale de relance du développement niaraka tamin'ny PNUD ny gouvernemanta malagasy nanomboka androany nambarany Omer Berzik tamin'izany fa mila tanterahana ny tety androm-pifidianana ankehitriny. Fanazavana. Amantana drafitra sapam-pandrosoana vaovao misolon'ny mapa ny filopirenena vaovao nivoaka amin'ny 20 Desambra ho avy izao. Paikady-pirenena hoety manainga indray ny fampandrosoana no anaran'izany. Fanalana ny toe-karem-pirenena amin'ny fikatsoana vokatry ny krizy no tanjona voalohany amin'izany. La formation d'un gouvernement démocratiquement élu, les bailleurs de fonds vont s'engager pour pouvoir financer Madagascar. Et ils ne pourront pas le faire s'il n'y a pas un document de référence. Le document le plus récent qui existe date de 2008 avec des préparatifs entre 2006 et 2007 et la plupart des statistiques et des données économiques qui sont dans ce document sont caduques. Donc l'objectif de cet atelier, c'est tout d'abord de permettre à toutes les parties prenantes au développement d'avoir une vision commune sur ce qu'on voudrait que Madagascar soit d'ici 18 mois, afin que le nouveau gouvernement sorti des urnes le 20 décembre ne puisse pas commencer à partir de néant. Et pour ce faire, nous allons étudier tous les travaux sectoriels et les études sectorielles qui existent sur la santé, sur l'éducation, sur le développement agricole, sur les infrastructures. Et nous allons avoir la chance aussi d'avoir pour la première fois à Madagascar une enquête holistique sur tout ce qui est indicateur par rapport aux objectifs millénaires du développement. Anamora ny asan'ny filohan'ny Repoblika vaovao ny fisian'io antotan-kevitra io izay ahitana ireo fandaharana asa samihafa ilaina atao laharam-pahamena amin'ny fanarenana ny Madagasikara. Dingana iray lehibe amin'ny fiverenan'ny famatsim-bola ity atrika asa iarahana amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ity. Mety amitra tanteraka nefa izany raha sanatria mihemitra na tsy tanteraka indray ny fifidianana araka ny faniriany ny Ankolafy Ravalomanana sy ny mpanao politika malagasy maro ankehitriny. Rehefa ny senity milaza hoe tokony tanteraka amin'ny fotoana io ny fifidianana dia tokony tanteraka toatra. Ny anjaran'ny gouvernemanta dia manosika manao izay tratrany mba ahafahana manatanteraka izany fifidianana izany araka ny fifanarahana izay efa nisy. Satria io tety andro napetraky ny senity io dia niarahana tamin'ireo mpiara-miombonantoka indrindrandrindra tamin'ny Nations Unies. Dia ataoko fa sarotra ny verin-dalina amin'izao fotoana izao raha tsy sanatriana izany ka tena hoe anao zavatra tsy mety ho an'ny tanorazana ho an'ny vahoaka izay mba fa miandrandra ny fivoarana amin'ity krizy itsika. Niemitra folo taona sika raha ny vola miditra isam-batan'olona no dinina. $300 isan-taona ny arkarena miditra isam-batan'olona ankehitriny. Niemitra ho 570 isan-jato ny tapa-monjena sekoly ankehitriny raha 20 isan-jato izany tamin'ny taona 2010 ary mahatratra 50 isan-jato ny tahan'ny fitsoahana sekoly any amin'ny EPP. Ny 470 isan-jato ny mponina ihany no mahazo rano fisotro madio. 7 isan-jato ny asan-tselika tamin'ny taona 2010. Niakatra ho 20 isan-jato izany taona 2010 ary mivelona amin'ny vola latsaky ny 4,000 ariary isan'andro ny 20 isan-jato ny mponina. Ireo trango ireo izay tsy maintsy harenina amin'ny politika pampandrosoana ny filoham-pirenena manaraka eo. Ho tonga raha-potoana eto amintsika ve ny bileta tokana izay fantatra fa ho atota atsy Afrika Atsimo. Efa voafaritra ao anatin'ny PASEM ny volana aloha atsy Afrika Atsimo ahafahana manonta ny bileta tokana raha ny fanazavana izay nentin'ny senita. Ny olana rahataratasy izay mbola mandalo an-tanatohatra maro no tsy maintsy ny tadiavana vahaolana ka voatery namoahana vola noho ny fe-potoana izay efa atombotra. Fanadiadina. Tsy mbola fantatra treto ny teti-bola izay naloha amin'ny tana ny print ny bulletin tokana atsy Afrika Atsimo. Na dia izany aza dia amin'ny ity herinandro ity kosa no tsy maintsy hanomboka ny asa raha ny fanazavana azo avy eo anivon'ny senety.
efa ny antoerana ireo teknisiana sy ny filoha senita Tala Beatrice izay nanainga omaly anaramaso ny fizotrany ny asa. Raha ny fanazavana azo dia efa noheverina hatrany am-boalohany ny vola entina no tana ny bulletin tokana saingy ny senia avatsy Afrika Atsimo no nanaiky fa hanampy any Madagasikara maimaim-poana antony izay tsy nisiny ny resaka intsony amin'ny akana ny vola ao anatin'ny PASEM naniky tampom-bola iombonana ho an'ny fifidianana izay tantana ny solitena maharitra ny firenena mikambana eto Madagasikara. Le izy tsy misy hoe vola vaovao hoe voatediavina akory fa le PASEM zany hoe le tahirin-kevitra lasitra zany hitondrana ny asa samihafa tanterana anatin'le zotram-pifidianana dia efa mamaritra ireo le sokajin-asa samihafa ireo. Anisan'izany ny fanotana fanamboarana mihitsy zany ny bileta tokana aingana ary matipaika eo amin'ny fotoana zany na tonga ny senita nanetsika ireo le mpiombonantoka mba ahafahana zany mampiasa le vola izay efa voafaritra tao anatin'ny PASEM. Dia ireo zany no nentina entimanana ny fanamboarana ny bileta tokana amin'izao fotoana izao. Efa nisy ny tetiandro navoakan'ny senita amin'ny amitana ny bulletin tokana saingy ela dia ela ny fanomanana ny tota taratasy atsy Afrika Atsimo ka voaterina indray fanapahan-kevitra andray an-tanana sy andony vola amin'ny tana ny asa ny senita. Ny tena marina tsy dia tena hoe nisy blocage hoe be zany tsy nahafahana nanoatra fa ny zava-misy zany raha tsorina dia misy fombafomba tsy maintsy tanterahina zany ahafahana tena mametraka tsara le fanatanterahana ny dingana samihafa amin'ny impression zany hoe fanotana io le bileta tokana io. Isika nefa ny senita zany atsika malagasy dia efa voapetraka le tetiandro samihafa amin'ny fanatanterahana ny sokajin'asa makamin'ny datin'ny fifidianana 5 ny volana oktobra. Ny zava-nisy zany dia izay le fombafomba le procédure zay somary nisy ny raikitra kely zany tao dia fomba fiasan'ny senita moa tsy mianona fotsiny amina lalatokana fa rehefa hita zany hoe somary manahirana ny lalana anankiray dia avy hatrany dia efa misy ny tetika hafa zany. Dia ho an'ireo bulletin natokana ho an'ny fampianarana indrindra ho an'ireo mpanao politika dia miisa 10 alina no antota atsy Copenhague Danemark. Anao ahoana indray kosa ny fandehan'ny asa misy hatrany amin'ny 540 tapitrisa ny bulletin tokana atota hiatrehana ny fifidianana. Niona tamin'ireo vahoaka Ambohidratrimo omaly alahady ny kandida Hery Rajaonarimampianina ny nahavariana ny seho ampahibe maso ny mpiasa-panjakana ambony toy ny minisitry ny serasera ary Laurent Rahajasson naneho ny fanohanana n'ity kandida ity. Taratra ao anatin'izany fa Hery Rajaonarimampianina no kandida mpanjakana izy izay mitazona nandritry ny 9 taona ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola izay tsy ahivina fa anjaran'ny filohan'ny teteza mita-trano nanolotra olona teo amin'ireo ministera stratéjika teto amin'ny firenena. Fihaonana voalohany tamin'ny vahoaka teto Analamanga ity omaly ity ho an'ity kandida ity izay nilaza fa vavahady voalohany idirana eto Madagasikara noho ny fisiany seranam-piaramanidina ny distrika Ambohidratrimo efa manomboka ny fampielezan-kevitra hoy ireo olom-pirenena natrika izany omaly. Tena alehako eto zany mipetraka eto akaikely eto mba mijery zava-misy eo arivo izy miteny hoe tsy propagande fa mbola ho avy ny propagande efa propagande mihitsy ny fahitako anazy aloha efa karazan-drazany ohatrany hoe makavansa zany raha izao matavavoaka an'le fiainana tsy maninona valohany mba ely raha fahazahoaka anazy no efa propagande za koa zao vao tonga efa mamory olona dia milaza ny hevitra dia makarahana propagande ihany aloha zany. Ampahana mpivarotra amoron-dalana sy anaty tsena anatina fikambanana manodidina ny 20 no nivondrona anatina vovonana iray ka manohana ny PDS Edgar Razafindrava. Mbola sakana amin'ny fampandrosoana ny tsena ny fisian'ny mpivarotra amoron-dalana ary nirongatra bebe kokoa izany tato anatin'ny krizy. Fifandaminana anatiny no ezahana tao araka ny nambaran'ny polisy ny tsena eto Antananarivo. Io maraina io moa nanao izany fanambarana izany tetsy amin'ny galeria Kamola Analakely ireto mpivarotra amoron-dalana sy anaty tsena ireto. Vaovao mampalahelo no anohizana ny fampahalalam-baovao maty io maraina io ny gouvernoura ny banky fohibeny Madagasikara Gira Tovondraona. Raha tsy ahivina ny volana febroary 2024 no nandray ny toerana ho gouvernoura mpisolo toerana ny tenany ary vao tsy ela izy no lasa gouvernoura. Mirary fiononana feno an'ny fianakavian'ny tompoklany eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Cool TV sy ny Cool FM.
Olona telo no voasambotra trantehaky ny zandary ireo mpirahalahy sy ny vadiny iray amin'izy ireo izay nahavanina ilay famonoana feno ampibiana ny tompony Le Grenat Ambomalaza ny 5 septambra lasa teo. Mpiambina ny tanàna ihany izy ireo ary romoroma amin'ny mpampiasa sy halatra vola no antony eloka fanadihadiana. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny mpitandro ny filaminana dia ny mpiambina ny tanàna ihany ny iray tamin'izy ireo ary ny vadiny izay mpiasa ao an-tanàna ihany koa no nampiditra ilay lehilahy faharoa tao an-trano izay tsy iza fa ny rahalahiny ihany. Ity farany no nahavanina ny loza namono ilay mpampiasa azy tamin'ny Boiron nisy fantsika izay nitsatoka tamin'ny lohany. Ny alakamisy 10 septambra dia nisy fatimolona zany maty le tompon'ny relais de Grenat navokana le gazety ihany moa izy io. Gendarmerie Ambomalaza brigade Ambomalaza dia avisé zany tamin'ny ny fahafatesany izy io. Rehefa natao ny fanadihadiana zany dia voasambotra amin'izao fotoana izao le olona tompony antoka aminazy io dia tsy iza zany fa ny gardien miaraka amin'ny rahalan'ny gardien sy ny vadin'le gardien. Ny fomba namonondo zareo anazy dia zareo moa mpiasa trano zany amin'izy io rehefa nisy disadisa eny sy io teo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa dia nampidirin'le rangahy gardien tao an-trano zany ny rahalahiny dia le gardien mitazona amin'le rangahy tao an-dakozia dia nivelesiny le rahalahiny nively tamin'ny Boiron misy fantsika dia maty kapokaroa moa zany no nahafaty an'le rangahy gérant io. Vola 4 alina sy 400 ariary sy finday ary firavaka volamena maromaro no ndraofin'ireo nahavandoza tao amin'ny tranon'ilay tompon'ny Le Grenat. Ny 9 septambra dia efa fantatry ny mpitandro ny filaminana ireo olona voasambotra ireo. Efa tafatsoaka tany Akadinondry sakay ny iray. Raha ny fanazavana avy amin'ny mpitandro ny filaminana hatrany dia nanantena ahita vola be tao an-tranon'ilay mpampiasa azy ireo nahavandoza ireo ka izay ny tena antony namonoany azy ankoatra ilay romoromo. Efa niakatra ny fampanoavana moa ity raharaha ity. Pejy afa kosa indray maro ny ezaka mbola mila atao any amin'ny distrika Nantala amin'ny fanatsarana ny lalana. Mirefy 100 kilometatra ny lalana any amin'ity tanàna malaza amin'ny lavan'ily ity. Tsy misy afa-tsy ny 20 kilometatra nefa ny mbola vita tsara hatramin'izao. Ezaka mila tohizana ny fanamboaran-dalana efa natomboky ny primatura lefitra misana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ao an-tampon-tanàna ny commune Nantala izay mirefy 2,4 kilometatra fanadihadiana. Lalana mirefy 704 metatra mizarazara amina fokontany maromaro ao an-tampon-tanàna Nantala no voakasika io fanamboaran-dalana io. Mitetina 250 tapitrisa ariary ny asa tao amin'izany izay fa matsimbola avy amin'ny primatura lefitra miadidiny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Tamin'ny volana aogositra lasa teo no vita ny fifanarahana tamin'izany. Atao tara ireo lalandreo ary tena ama ny olandreo mpampiasa ny lalana sy ny mpitatitra ary ny mponina manodidina. Orana zany ratsy hoe tomobily zany miditra ndakorona yato. Zany mba tsara zany mba avamboatra zany lalana. Rehefa fotoana ohatrany ahoana izy io no tena hoe ratsy. Fotoana magnorana be ny tomobily zany miara aty satria ratsy ny lalana makitra ny bazary. Distrika tena mamokatry Atala izy no mamoaka ny 100% ny vokatra ny lavanilina eran'ny faritra Sava. Anamora ny fivezivezen'ny mponina sy ny entana araka izany ny fanamboarana ireo ampahandalana ireo na dia izany aza mbola misy ihany koa ireo tetikasa izay mbola mila famatsim-bola ho an'ity distrika ity. Hita moa zay mangataka indrindra fanamboaran-dalana zegny satria ratsy dia ratsy ny lalana makany amin'ny mampitohy Antananarivo sy Antalavily ary misy renirano mampisaraka ka mila baky. Hita moa zay mangataka mba hagnome baky ary Masindrano satria tsy lavitra amin'ny commune urbaine. Rehefa vita azo ilay baky moramora aminay zay mba magnano imo zegny ahafahana tomobily mampitony commune Antananarivo. Aritra 2 volana ny fanatanterahana io tetikasa io. Herinandro izay no nanombohan'ny fanamboarana saingy tsy mbola tonga ny atoeran'ireo fiarabe hanatanteraka izany fa ireo asa madinika isan-karazany aloha no efa manomboka amin'izao fotoana izao. Ka mazava moa fa eto Antala zany dia 104 km ny totalin'ny lalana rehetrarehetra fa ny 28 km ihany no vita politara amin'izy io. Ka noho zany zany mbola be ny atao agnatin'le 152 millions d'ariary io misy ampahana kely izay azo amboary fa mivengana ny zay tokony ho vitany mivengana dia mivengana fa zany hoe zany mbola mitady tona famatsia-mbola zay amin'ny fipitsopitsana ireo lalana sisa fa tsy azo atao zany hoe tsy misaotra
ka tsy maintsy raisiny adidy am'izao fotoana mampafantatra ny be sy ny maro no sady misaotra sy mankasitraka ny andriamatoa vice premier ministre Adjoindreny Narvelo tamin'ny fanomezan'izay zany famatsiam-bola zany. Ho an'ny commune Ambonivohitra Iantala, fitsumbinana ireo mponina ny fanatanterahana izao asa izao ary nahafantarana ny fangaraharana ny fitantanam-bola nandritra ny ndatanan'Andriamatoa Ajo Andriananarivelo ny departemanta ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Ny 770 malagasy no tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Nankalazaina omaly ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny fiadiana amin'ny tsy fahaizan-taratasy na ny analphabétisation tany farafangana. Ho an'ny eto Antananarivo manokana, hetsika fankalazana no nataon'ny FFF fa malagasy mahomby androany teny Antsakaviro fanadihadiany Muriel Iandriana. Matetika vehivavy no miala fianarana eo amin'ny kilasy fahafito sy tsy matody fianarana hatramin'ny farany. Voakasiky ny 770 ny vehivavy malagasy no nijanona teo amin'ny EPP. Ny tsy fahampian'ny enti-manana ny ray aman-dreny ampianajanaka no mahatonga izany. Te hitovy amin'ny hafa nefa tsy mahavita izany tamin'ny fahankeliny. Ny zanak'izy ireo no ezahany tsy hitovy aminy amin'izao fotoana izao. Tokantrano iray miataka kely Nambodratrimo no narahinay tamin'ny fanadihadiana. Tena zao natonga najanona tamin'ny fianarana, sahirana ny ray aman-dreniko dia tsy afaka nanohan'ilay fianarana intsony dia nijanona teo amin'ny CTM nijanona tsy nianatra, nanala CP6M dia tsy afaka dia tonga dia nijanona. Ohatra na aloha izao za tsy tafita tamin'ny fianarana dia ny zanako zany mba ezahako mba ho tafita amin'ny fianarana, za taizan-drenibe dia nianatra foana tao an-drenibeako dia nalain'ny reniko dia tany natapaka amin'ny fianarako satria mamanay sahirana. Raha ny Atotanisa Voray, mila atsasa manila amin'ny malagasy no tsy mahay mamaky teny sy manoratra amin'izao fotoana izao. Mba hanatsaratsarana ny fampitana ny fanabeazana ny olon-dehibe, mpampianatra efa zadra rano mandray an-tanana ny fiofanana mandritra ny 10 andro, olon-dehibe 10 no mianatra amin'ity hetsika iray ity. Fomba fampitana manokana ho an'ny olon-dehibe ihany no natao mba hampiofanana azy. Ka amin'ity taona ity indray dia nahita isika atao amin'ny statistika fa 770 isan-jato ny mponina malagasy no tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Misy méthode zay zany no efa no filavolaina atao hoe AIMO dia ainga hibeazana manokana ho an'ny olon-dehibe amin'ny asa. Amin'ny ankapobeny ny mpampianatra zany manoro dia atao eo amin'ny 20% zany ny mpampianatra no miresaka fa ny mpiofana no 80%. Zany hoe zareo mihitsy zany no asaina miresaka mamaky afahan'ny zareo mitadidy an'ilay zavatra ho ataony. Na renivohitra toy Antananarivo aza, tsy voatery any amin'ny fokotany ambanivohitra ihany no misy olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra, fa na dia eto an-drenivohitra azy dia mbola maro izany. Vadiko izao mahay mamaky teny dia za vao mianatranatra dia ny zanako koa classe de 9 T3 izy dia efa nianatra ihany tamin'ny fahakely fa misy tsy tadidy. Ny nanosika na hianatra andeha hamaky teny mba tiako ahay dia mba tiako koa rehefa misy zavatra atao na misy taratasy vakiana ohatr'izany dia mba haiko ilay zavatra tiany tenenina. Tsy diso anjara tamin'ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny fiadiana amin'ny tsy fahaiza-taratasy na ny analphabétisation teto Madagasikara. Ny fanaovana fanazarantena sy ny famerenan-desina mandritry ny fialan-tsasatra no fomba entin'ny mpianatra amin'ny taizan'ny fitadidiana mandritry ny fialan-tsasatra. Io ihany koa no fomba hoentin'izy ireo miatrika ny taom-pianarana vaovao mba hampavitrika rehefa tonga ny fidirana an-tsekoly. Fanadihadiana iarahana amin'ny Fabrice Tatatresy. Irotsaka an-dakilasy indray ny ankamaroan'ny mpianatra afaka iray volana. Mametraka olana ho an'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra ny fiatrehany izany. Saika mbola malaindaina ny ankizy amin'ny fifatohana ka sahirana eo amin'ny lafin'ny fitadidiana sy ny fianaran-desona. Mandritry ny fialan-tsasatra dia tokony efa homanina tsikelikely ny sain'ny mpianatra fa tsy mila miandra ny fidiran'ny taom-pianarana vaovao. Raha mandrapa tonga ny rentrée mamaky boky angamba tena mety dia maverina mamaky ilay kahie taloha ireny satria ny eo ihany ngeno mitohy fa tsy hoe misy zavatra vaovao be fa ny eo ihany no verina. Ilaina raha somary mamerimberina kely manjary mitsitadidy sotra izany dia ilaina zany ilay izy. Mamerimberina fotsiny rehefa isaky ny hariva dia ohatrany hoe sady manao vacances samy mianatra ihany zany. Mamerimberina kely any ny ampovoambony any. Rehefa ohatra ny hoe avy manao raharaha maraina dia misy fotoana kely dia mijery dia avy eo misakafo atoandro dia harivariva indray mijery. Fa tsy eo amin'ny maritra atsasakadiny eo zany raha be indrindra. Misy ihany koa ny fomba hafa mahomby atoron'ny mpanabe mety hanampy an'ireo na eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana zany na eo amin'ny lafiny ara-tsaina. Sady tsy mamizana ny mampiala voly ny sasatsasany amin'izy ireny. Analandrirofo aloatra mango ko
Fatina nana analamanga polavy tasy fakina garatra. Ihany fomba hitaizanany mémoire na ny hoe fitadidiana dia isany tokony atao ny eo amin'ny resaka sakafo. Ny dikan'izany dia hoe ny fanaovantsika ray aman-dreny sakafo mavesatra dia mampatory an'ilay zaza amin'ny ankapobeny, mampatory ny ankizy. Zay moa namorona n'iny teknika iny hoe andao ovana hira, ovana lalao ny lesona any an-tsekoly mba ho mora tadidiana satria ireny zany hitanay hoe maivana, mahafinaritra, azo averimberina ary azo tehirizina maharitra ny anatin'ny saina. Asivy soratra mahafinaritra be eo amin'ny tranonao, ny efitranonao ka atao vitan'ny masonao hoe na mivoaka ianao na miditra hoe mahafinaritra ny mianatra. Dia raha arak'izay tokoa topoy izay ataovy mahafinaritra anao tokoa mianatra la ny eo amin'ny fianarana ny andronao fa miova ho azy io any arina eo ary na ianao raha mety ho gaga ka hijery hoe dry isany nanovan'ity teto fa toa nanjary lafa zao indray soratra hoe mahafinaritra ny mahay. Tsy lavina fa mifameno hatrany ny vatana, saina ary ny fanahy amin'ny fivelaran'ny maha-olona. Na dia eo azy izany rehetra izany dia misy fotoana ilany ankizy hatsapana fa tsy misy atao afa-tsy ny miala voly ihany aloha. Izany indrindra no ilana fotoana hitsaharana amin'ny fianarana. Rehefa tonga kosa ny fotoana ianarana dia tokony hifatoka 100 isan-jato ny saina. Izany hoe mandefitra kely indray aloha ny Facebook sy ny SMS limité. Namana mpanao gazety Fabrice Tatatsiresy no nanatsonihy ny fanadihadiana iny. Manomboka miditra ireo mpianatra ny amin'ny sekoly miteny frantsay raha toa ka mbola ao anatin'ny fialan-tsasatra tanteraka ireo mpianatra ny amin'ny sekolim-panjakana. Ny fifoazana maraina dia anisan'ny endrika mandrindra ny tontolo andro. Misy amin'ireo mponina sendranay no mampiasa ny finday raha mandeha ny tsena ny famantaranandro, misy revay amin'izao fotoana ny fidiran'ny mpianatra izao. Fanadihadiana. Miankina amin'ny fifoazana maraina ny tontolo andron'ny tsirairay ka samy manana ny fomba fanaony izy ireny. Misy ireo mampiasa ny finday, raha mbola misy ihany koa ny montre réveil. Na tsy mampiasa an'izy ireny ihany koa ny sasany, fa dia mifoha azy izy ireny ny maraina. Raha manenina koa dia efa fantatra fa tokony hifo. Ireo renim-pianakaviana dia matetika no mampiasa ny finday ary mbola tsy fifitaka izy ireny. Famoazana ny ankizy efa mahazatra dia tsy dia foazina firy intsony izy fa efa mifoha azy. Anao ihany ako ny efa zatra dia raha tsy misy revers dia efa mifoha azy. Telefona hatrizay. Eny tompoko mampiasa telefona foana isa maraina amin'ilay réveil maraina zany. Na mianatra zany mpianatra tsy mianatra dia asiana réveil foana zany telefona ifazana maraina. Raha volama tsara ny tontolo andron'ny renim-pianakaviana dia nikorotana kosa ho an'ireo mpianatra sy mpiasa mifanina taminay teny an-dalana. Namitaka azy ireny tanteraka ny finday ka antony fantaran'izy ireo na ny ampianarana na ny ampiasana. Telefona dia matampoka ilay telefona dia tsy velona intsony ilay izy rehefa eo tsy naneno ilay izy izany dia tara. Tamineny tokony amin'ny 4 na amin'ny 5. Le réveil nefa avy eo ohatran'le problème le telefona angamba somary tsy naneno mafy be dia tsisy naheno le izy nefa le izy tena naneno marina le réveil. Za kosa enja resy totrany hoe rehefa vao miha lasa resy tory taitra zany tamin'ny maraina be. Za zany jery an'le réveil ohatra hoe le réveil tokony amin'ny 5 maneno, amin'ny 4 dia efa taitra mianjy an'le réveil ela be zany réveil zany. Tonga nefa le lera natory tampoka zay dia tsy vita intsony le réveil. Tonga dia lasa automatique le réveil dia tsy dia tara. Dia eo amin'izay manenjika manao course mandeha angaikaingana be fotsiny. Ho an'ny mpitsabo indray dia misy ny fiantraikan'ny fampiasana ny finday maharitra loatra raha tsy misy fiantraikany kosa ny sonnerie izay maneno raha sindra tafafotampoka. Ery aloha tsy hahatratra mihoatra ny 100 décibels kosa ny hamafin'ny feo raha sonnerie amin'ny telefona ny heveriko raha ohatra ka tsy mipetaka eo amin'ny sofina le kasika fa sonnerie libre zany dia tsy hahatratra 100 akory ka raha fotoana indray-pandeha na indroa nitrangan'izay mety tsy dia hisy fiantraikany mivatana loatra hoe amela takaitra amin'ny fandrenesana le izy akory. Amin'izao fidiran'ny mpianatra izao indray dia mandeha ny tsena ny montre réveil raha ho an'ny tsena iray tetsy-Analakely. Montre réveil aloha izao no tena be mpanontany eto aminay amin'izao satria fidiran'ny mpianatra izao vakansa kely teo dia zao izy efa miditra ny mpianatra dia le réveil no tena be mpitady. Ny ray aman-dren'ny mpianatra ihany koa tsy dia vitsy loatra fa maromaro ihany efa miditra
dia ny vidiny a mirary dia mirary satria manomboka amin'ny 10 000 ariary hatramin'ny 17 500 ariary. Ny sarababem-bahoaka rehetra aloha ny tonga eto aminay izany manontany a mividy, tsy voatery hoe ny olona manambe, ny atontonony, ny ambanimbany fa ny rehetra. Matetika manampitrotraka ny tsirairay amin'izany ny embouteillage raha misy ny fahatarana amin'ny fifoazana maraina. Araka ny nambaranao teny am-piandohana dia manambahiny sika amin'ity anio ity, tsy izy izany fa ny pasteur fitiavana Herinirina izay avy eo amin'ny fiangonana FVA Andranovelona. Miaraba tompoko. Dia faly miaraba anao mademoiselle Niando, miaraba ny mpijery ny Cool TV sy ny mpiaino radio Cool FM ihany koa. Ny antondianao eto amin'ny fampahalalam-baovao moa izany dia misy ny fandaharana ara-pilazantsara izay ho tanteranao eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM. Afaka lazalazainao ve ny tena hovoizina ao anatin'io fandaharana io? Sotra betsaka anao amin'ilay fanontaniana ary ny zavatra apetraka voalohany indrindra aloha izany ho antsika any an-tokantrano dia ny fialan-tsiny satria raha ny marina tokony ho nandeha tamin'ny maraina ilay fandaharana fa noho ny antony izay tena hoe tsy ahafahana nanoatra dia tsy afaka nandeha ilay fandaharana fa dia manome fotoana anareo izany raha mpitso maraina araky ny fanentanana izay efa nandeha teto Mandrakariva amin'ny 5 ora sy fefany. Ny zavatra tena hoe hovoizina izany mademoiselle Niando dia tsy inona fa fampianarana soratra masina ilay izy satria rehefa mandinika izany izay ilain'ny olona rehetrarehetra indrindra ny malagasy ny mahalala ny soratra masina ary betsaka moa izany ireo hoe mpampianatra fa izany hoe anana ny fihevahany manokana izany ty fampianarana ity fa rehefa tena mandeha moa ilay fampianarana dia ho hitantsika eo satria ao izany tena voizina ny atao hoe famarinana ny zava-miafina rehetrarehetra mbola ho lazaina koa izany ny hoe zavatra ho avy sy ny ho avy ny fiangonana iray manontolo. Mifidy karazan'olona kosa ary ve na mifidy karazam-pinoana ity fandaharanareo ity? Ny hoe hifidy karazan'olona na karazam-pinoana aloha tsy dia izay loatra ilay izy satria raha izay angamba ny tanjona kendrena mety hoe aleo izany ny tetitranon'olona na hoe aleo nakany amin'ny biraon'olona sy ny takan'izany fa matoa izany hoe hoentina amin'ny alalana televiziona ilay izy dia izao ho an'ny sarangababen'ny olona rehetrarehetra dia tsika malagasy moa izany izao be dia be ny mpivavaka ao ihany koa moa ny tsy mivavaka fa na dia hoe ny mpivavaka ary dia misy nareo zao atokantrano ao dia samy manana ny finoany samy manana ny andro ivavahany misy ary moa zany mivavaka fa tsy mihina an'ilay Jesosy Kristy ka raha maly ilay fanontanianao azy zany dia tsotra fotsiny hoe tsy hanavahana zany izy ity fa natao an'ny olona rehetrarehetra mihitsy na mivavaka izy na tsy mivavaka izy ary na andro inona ivavahany dia ho azo foana ilay fampianarana. Inona avokoa sary no hita ao anatin'ilay 30 minitra isian'ity fandaharana ara-pilazantsara ity? Ny zavatra ho hita ao mademoiselle Niando dia tsy eto aloha zany tsy mety hoe voalaza eto daholo zany zao fa amin'ny ankapobeny dia akoatran'ilay fampianarana ilay zavatra ampianarana zany dia fampianarana ny soratra masina ary tiako ambara manokana moa zany izy io hoe tsy nianarana tetỳ ambonin'ny tany fa nampianariny Jesosy Kristy manokana ary ho hitantsika rehefa tena mandeha fandaharana ny fomba ny sin'izay zavatra izay natonga nanyteny zany hoe hafa kely noho ny fampianarana sy ny fandaharana ara-pivavahana izy ity dia akoatra ny fampianarana zany dia mety isy fijorona vavolombelona maneho ny asan'Andriamanitra maneho ny fitiavan'Andriamanitra dia amin'ny ankapobeny zany ohatran'izay ilay izy fa rehefa tena mandeha moa zany dia hitantsika eny hoe inona avy ilay zavatra iseho. Eny ary misaotra anao pasteur fitiavana Herinirina nanaiky ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao ary manasa antsika ampijery ihany koa hijery an'io fandaharana ara-pilazantsara io eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM. Dia misaotra anao mademoiselle Niando. Hivadika eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray isika ny ekipa ny Soamanandrariny no nibata ny omby sy ny kalisy omaly teny amin'ny kianjan'ny Valpola nandritra ny fifaninanana Open no Jag andiany faha-20 izay nokarakarain'ny ONG Nisay fanadihadiana. Norom-bany Bruno Smamy ary solony amboara sy loka omaly tetsy amin'ny bolodrome CBD Mamasina teo amin'ny fifaninanana Grand Open de pétanque nentina nankalazana ny fahafolontaonan'ny FCBD. Niavaka nietsika noho ny fandraisana vahiny iray avy Atsila Réunion Anjara dia Vincent izay nahazo laharana faharoa niaraka tamin'ny tojo-sotonina rehefa resy tamin'ny isa 13 no 12 teo amin'ny lalao famaranana. Il y a pas mal d'équipes, le haut niveau est très fort ici. On regarde les équipes, ils sont assez costauds. On apprend déjà. On pensait venir apprendre et faire apprendre les joueurs, mais on apprend plus par nous-mêmes. Car quand on remarque que tous ces joueurs-là, ils ont un talent énorme. Et
S'il y avait une route qui partait jusqu'en France, je pense que vous auriez eu beaucoup de joueurs qui partiraient là-bas avec un haut niveau. Mais déjà, vous avez déjà une équipe pas mal, comme je citerai un nom comme Nanou, Toutoun, Jean-Jacques, qui sont très forts, que j'ai vu hier à la télévision, qu'ils ont dû perdre en finale, je crois, devant Kente. Très belle performance. Et quand on dit qu'on joue contre les Malgaches, c'est du haut niveau. Teo amin'ny fifaninana tête-à-tête kosa indray dia hijaba noho ny bata fandresena manoloana Andrileta sy Patou ary Rata. Teo amin'ny fifaninana ho an'olon-droa miaraka vehivavy kosa dia resy nylalaina sinosy tamin'ny 25 Judicaël sy Mireille teo amin'ny lalao famaranana. Lalao baolina boribory lalaovin'olona 1 hifanandrinan'ny ekipa ny FCBT amin'ny tennis club Mahamasina kosa no hanohizana n'ity 10 taona ity amin'ny alarobia tolakandro izao etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Mpandrainjara aloha zany afaka satria raha nieritreretina eo amin'ny fitopolo eo zany tokony mandrainjara dia tonga teny amin'ny valopolo zany dia asana hoe mandrapolo izy. Mbola eo amin'izay pejy ny fanatanjahantena izay hatrany tsy tonga ny firenena valo tamin'ireo 12 mpandray anjara tamin'ny fiadiana ny tompon-dakany Afrika andiany 5 eo amin'ny Ayady Wushu izay natao tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny 5 ka hatramin'ny 9 septambra teo. Ry zareo Egyptiana nandrombaka ny medaly volamena betsaka sy ny amboara. Ry zareo Senegalais no faharoa ary isika mpampiatrano no fahatelo tsy mbola voafehin'ny malagasy ny Wushu hatreto fanadihadiana ny namana Maritsona. Ny farana maly ny andian'ny 5 eo amin'ny Ayady Wushu izay fendrina ny tompon-dakan'ny Afrika natao tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena nanomboka tamin'ny 5 ny volana septambra ary ny farana omaly ity. Nijanona teo amin'ny larina fahatelo i Madagasikara tamin'ireo firenena telo nandray anjara satria dia tsy tonga avokoa ireo firenena lehibe anisan'ny nandrasana tamin'ity fifananana ity. Ny antony dia tsotra hoy ny tompon'andraikitra teny anivon'ny Federasion'ny Taranja Wushu nisedra olana arabola ireo firenena hafa ireo ka natonga nisakana tsy nandraisan'izy ireo tamin'izay fifananana izay. Egypta no mitanan'ny larana voalohany na teo amin'ny médaille izany na teo amin'ny amboara ihany koa na raha ny Senegal ary tsika teto Madagasikara no mitazona ny larana fahatelo amin'izay fiadiana ny amboaran'ny Afrika izay. Ezaka anantona nisehatra iraisam-pirenena ny Federasiona Malagasy amin'ny ahafahantsika eto Madagasikara mandray anjara amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany eo amin'ny Ayady Wushu amin'ny volana ho avy io satria dia raha ny fanazavan'izy ireo dia nahazo izay sazy 5 taona tsy mahazo mandray anjara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay isika eto Madagasikara. Na izany aza nefa hoy Ramahery Jean José na i Maître Gao dia afapo tamin'ity andian'ny 5 izay natao teto Madagasikara ity ny tenany. Mifarina hatreo ny fiarahantsika tamin'ity anio ity tomboky lasy tomboky vavy isorana ianao nanaraka ny fampahalam-baovao hatramin'ny farany isorana ihany koa ny Cléa Boutique sy ny Excellence Beauté irarinanao ny hiatrika herinandro mahafinaritra veloma tompoko.